ho amintsika rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra raha isika sy Jesoa Kristy tompontsika. Andeha isika rehetra hiara-hitsangana hisaotra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiarahantsika mamaky ny Salamo 570 andiny voalohany hatramin'ny fahafito. Salamo 570 andiny voalohany hatramin'ny fahafito. Ao aorianan'izay redonitsika ny hira laharana faraka amin'ny 20 ary tsy mipetraka isika raha tsy efa vita ny vavaka. Andeha rahantsika mamaky ny Salamo 570 ny andiny voalohany hatramin'ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: anandratra anao ary Andriamanitra mpanjaka ho sy ankalaza ny anaranao mandrakizay toy. Ankalaza anao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay toy. Lehibe Jehovah ka tokony hodiraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazana. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Milaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no sainatsaina. Miery ny asanao mahatahotra no tenen'ny olona ary ny fahalebiazanao no lazaiko. Anonona ny fahatserovany ady ny fahatsaranao izy sy hioby ny fahamarinanao. Amen. Vavaka isika riavana amin'ity ora sy fotoana ity izay ry Andriamanitra tomponay io, raha isantatra izao taona vaovao izao dia te iompom-peo amin'ny mpanao salamo manao hoe: misaoran Jehovah ry fanahyko ary zay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Noho ny amin'ny famindram-pony tokoa Andriamanitra
izay vaovao isamaraina dia navelanao nisitraka sy miaina izao taona vaovao zao zay izahay. Koa derainay ianao ry Jesosy Kristy tomponay, fa ianao mantsy no nahatoy izao ny fiainanay sy ny fisinay, ny fahavelomanay. Andriamanitra ao anatin'ny fahafenon'ny fahatsarana rehetra ianao, Andriamanitra mizara fitiavana tsy misy fetra ho amin'ny mananaina rehetra, indrindra fa ho anay zanakao, tsy diso anjara manoloana izany fahatsaranao izany. Koa mangataka ny fanatrianao zahay, fa raha misaraka aminao tokoa izay dia tsy mahefa na inona na inona. Mangataka ny fitoeranao amin'ny alalan'ny fanahy masina eo anivonay zahay, raha manatanteraka ity fanimpom-pivavahana ity, ary amarino ny teninao fa ianao ilay Mesia, Andriamanitra Emanuela, dia Andriamanitra miara-monina aminay tokoa, ary Andriamanitra eo anivonay mandrakariva. Manamasina anay Andriamanitro, mba aizanay mandray ny fiadananao, fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra tokoa ianao ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay fiadanana sy fiainam-baovao no hanononanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Petraka sika ry havana. Ny Andriamanitra ivavahantsika ry havana dia Andriamanitra manakambara amintsika isan'andro, koa andeha iarahantsika miaino ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra manao hoe: izao dia izao ihany no Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izao efa nilaza sy namonjy ary nanambara, ary tsy misy hafa tao aminareo, dia ianareo no vavolombeloko i Jehova, ary izao no Andriamanitra. Eny hatramin'izany andro izany, izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako miasa ho, ka iza moa no mahasakana izany? Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Hira faharoa amby efapolo sy roanjato adiny voalohany sy ny faharoa. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay norenesitsika ry havana dia mahatsiaro tena fa tsy nahatanteraka izany isika, ho andeha isika rehetra hiaraka hifona eo anatrehan'ny tompontsika. Ry Tompo Andriamanitra io, raha hanomboka andia sy hamakivaky ity taona vaovao ity izahay, dia misaotra anao fa nampahafantarinao anay ny fototry ny fitahiana, dia ny tsy tokony hanananay Andriamanitra hafa akotranao ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Mifona aminao anefa izay Andriamanitro, fa tsy nahay nanompo sy nivavaka sy nahatoka taminao samy irery. Mifona aminao izay fa mbola nisarangotra sy nitady famonjena tamin'Andriamanitra hafa akotranao. Mifona aminao izay fa tsy nahay nijoro vavolombelona teo anivon'ny fiarahamonina misy anay, fa mbola nampifangaranao Andriamanitra, ary ny fomba n'izao tontolo izao ihany no mbola niainanay. Malemy izay Tompo, ary adininay tanteraka ny teninao,
fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao, tsy tsaronay ny didinao aza manan'Andriamanitra hafa fa izao irery ihany. Eny tsy tsaronay fa tsy misy maharombaka tokoa izay eo an-tananao. Avelao mielokay Tompo, fa tsy nahatoky anao zahay. Amin'ny rano foy zahay noho ny amin'ny alemeny finoanay, noho ny amin'ny ditry ny fonay, ary avereno amin'ny laon'ny ray ny fifandraisanay aminao Andriamanitra marina. Fa tsy ezaka izahay andeha amin'ny fisainanay sy heverinay fa marina, fa entehitra aminao Andriamanitra ilay mahefa ny zavatra rehetra. Enoy Tompo ny fitalaonay mba ho vita fihavanana aminao tokoa izahay. Amen. Hira fa 7:700, andiny voalohany sy ny faefatra. Teny famelan-keloka dia ny hira fa 7:700, ny andininy 7 no ataontsika. Ny Andriamanitra ivavahantsika riavana dia Andriamanitra fitiavana, ary rehefa niaiky ny fahotantsika tao anatin'ny fanetrentena isika, mambindra fo amintsika isan'andro. Andriamanitra ko andeha isika rehetra hiara-mitsangana, andray ny teny fanomezatoky ho famelana ny helontsika. Hoe ny Tompo Andriamanitsika, fa indro zao mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina ankory aza, fa mifalia kosa sy miravoravo mandrakizay, satria mahary zany aho, fa indro mahary an Jerosalema ho fifaliana aho, ary ny olony ho firavoravona. Amen. Sambatra ny olona izay vavelona ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'ny Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Zay voavela heloka riavana dia samy manambara mpahay be maso ny finoany an'Andriamanitra izay namelan'ny elony ho andeha rahantsika manorina ny fanaikam-pinoana apôstôlika
iombonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ilay fotonao lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanany tokontolo izay nitolotolona tamin'ny fanahy masina nateraky mary vilitsy mizara afaka ny tontolo ombonana tany azy matika na le midina tany fiainatsika mitsara tamata amin'ny fahatelo miakatra ao an-tany tena fanan'Andriamanitra avy tsara fetra sy maty ny fanahy masina fiangonana masina manerana fiangonana tena masina fitenate fitsakana tena maty ary ny fiainana izay. Petraka isika ravana. Amafisina ny fiarabanantsika rehetra riavana natratra izao taona vaovao izao, ilay Andriamanitra ny fahasoavana izay fanandrosaka ny fitahiny ny tantanantsika nandritra iny taona lasiny ka nanome antsika taona vaovaony no mbola ampitombo antsika amin'ny fahasoavany ka histrahantsika fifaliana sy fiadanam-po mandritra izao taona vaovao izao indray. Ireto avy ary ireo asa izay miandry antsika atoato. Ny voalohany dia ny asa fijoroana vavolombelona any Mahamasina izay ho tanterahana ny 4/5/20 Janoary ho avy izao. Ao anatin'izany fotoana izany no anatanterantsika ireto asa ireto: asa fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny famahanana sakafo mandritra ny 3 andro ao amin'ny kianjabeny Mahamasina, sakafo izay azo antoka tsara no ho zarain'ny fiangonana ho an'ireo izay mila izany. Ny faharoa dia tolotra ara-pahasalamana izay ho tanterahana ao ihany fizahan-pahasalamana amin'ny endrika isan-karazany izay ho tanterahana eo amin'ireo tranoeva ao amin'ny kianjabe ihany. Ny fahatelo dia fampiaonana ireo manana tolotr'asa sy tolotra fizaran'asa amin'ireo mila na mitady asa sy mitady fizaran'asa, ary dia hiezaka handamina izany ny fiangonana ho fijoroana vavolombelona. Ny manaraka izany dia ny fanompom-pivavahana izay ho tanterahana eny Antsonjombe. Iombona antsika vahoaka kristianina FJKM rehetra amin'ny 8 Janoary 2024. Fanompom-pivavahana izay natao isaorana an'Andriamanitra sy ametrahana eo ampelantanan'Andriamanitra ny taom-piasana vaovao indray, ary indrindra hitondrantsika mbavaka ny ray aman-dreny filohan'ny FJKM. Ao anatin'izany fanompom-pivavahana izany dia isy ny asa sy fampahirezana izay ho tanterahana miaraka amin'ny sampana fifoazana, misy ny rindran-kira fiterana iarahana amin'ny sampana tanora kristianina, ary amin'ny 7 ora sasany kosa ny fanompom-pivavahana iombonana ho fitondrana mbavaka ny filohan'ny FJKM. Dia samy atsaoram-bavaka ireo fotoana ireo isika riavana, ary mifanentana mba samy ho tonga hifanotrona amin'ireo fotoana izay nambara tamintsika ireo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andehana avao ny fanoloran-tenantsika riavana isika amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny rakitra. Tanterahantsika ny 770 mandritra ny fanatazana ny rakitra.
miara-mitsangana ivavaka isika ry avana. Indreto zay tompo mijoro eto anatrehonao manolotra ireto rakitra ireto ho fahatanterahany teninao hoe raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tediavo indrindra. Dia taio ary tompo ny fampiasana izany fanananao izany mba ho marina ary mba hiteraka fandrosoana ho an'ny fiangonana ho fanasina sy fahazavana eo anivon'izao tontolo izao. Ho tonga mitanjona kendrenao Andriamanitra. Ary tsy nivola ihany nefa anao tolotray fa omenao anay ihany koa ny tenanay mba ho fanatitra velona masina sitraka ao dia ahafahan'ny mety tanterahanay tokoa izany. Dia raisy tompo mba ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Amen. Mipetraka sika ry havana. Tonga eo amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Angatantsika ny tanora sy ny ankizy ny fianakaviam-ben'ny sekoly alahady hitsangana eo am-panatanterahana ny hira fa 750 ny 1 sy ny 2 dia miroso ho any amin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora isika. Vavaka isika. Jesosy Kristy tomponay io tonga amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izay ankehitriny. Amin'ity taona vaovao 420 izay omenao anay ity. Mampianara anay indray ahafahanay miaina ny teninao eo ampamakivakiana ny taona vaovao. Sotra tompo. Amen. Petraka ianareo rakizy sy tanora. Rakizy sy tanora, ny soratra masina izay akatsika hafatra dia arak'izay hita ao amin'ny ohabolana. Ohabolana 12 ny 520. Ohabolana 12 ny 520 ny tapany voalohany ihany no handraisantsika ny hafatra. Ohabolana 12 ny 520 tapany voalohany. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ny faniriny malaina hahafaty azy.
ny faniriny malaina hahafaty azy. Amen. Rakizy sy tanora, ny soratra masina eto dia milaza amintsika fa ny olona malaina, ny olona kamo dia be fanirina. Ny olona malaina, ny olona kamo tonona lava. Ny olona malaina, ny olona kamo dia iriny avokoa ny zavatra rehetra izay hitan'ny masona. Ka mampianatra atsika ny soratra masina fa mila mazoto isika mba tsy ho fatin'ny fanirina. Rakizy sy tanora, tantara kely iray no entina amintsika. Lehilahy iray antsoina hoe Ilema. Natao hoe Ilema moa ny anarany satria malaina izy. Ilema dia lehilahy izay fantatry ny fiarahamonina fa olona kamo, tsy mandray ravindena ary zay zavatra ampanaovina azy dia tsy manao izy. Rehefa nipetrapetraka eny amorona arabe eny izy, mijerijery ny namany mandalo, dia hoy izy tamin'ny namany, io lesy mba omeo ariary zato fanona. Dia hoy ny namany, raha ariary zato dia manana, fa ny mihoatra an'izay tsy omenay. Dia nomeny ilay namany ariary zato izy. Satria Ilema olona malaina, dia mipetraka izy, nieritreritra izy, nandinika izy. Dia hoy izy hoe, inona re no vidiko amin'ity vola ariary zato ity, hoaniko ka tonga ho voky. Rehefa nipetraka teny izy, nieritreritra izy, dia hoy izy hoe, aloha hividy akondro. Dia nisy akondro amin'ny sarety reny moa mandalo, dia nividy akondro ariary zato izy. Rehefa nividy an'ilay akondro ariary zato izy, roa ihany ilay akondro ariary zato. Nieritreritra Ilema hoe, ty akondro roa tiako ve dia avoky? Tsy mahavoky ty. Inona ary no atao? Dia hoy Ilema hoe, raha izany, aleo ny hodiny no hoaniko voalohany, dia rehefa laniko ny hodiny, dia hihinana ny nofony a, dia amin'izay voky. Dia nihinana izy, nohaniny aloha ny hodiny. Rehefa lany ny hodiny, dia naloiloy izy, to narary ny kibony. Dia tsy laniny ilay nofony. Dia nieritreritra izy hoe, tahak'izay, ilay nofony ihany no nohaniko aloha, fa efa tsy afaka nihinana an'ilay nofony moa izy. Be fanirina ny malaina. Hoy ny fiarahamonina tamin'izany hoe, rakizy sy tanora, tandremo sao manao ny fihinanana akondro ny Lema, ka ny hodiny no hoanina voalohany. Rakizy sy tanora, mampianatra atsika ny soratra masina fa ny olona malaina dia be fanirina, ka mba tonga atsika ho afa-po hihinana am-pilaminana. Raha makivaky ity taona vaovao tia dia aza malaina fa mazotoa amin'ny asa izay ampanaovina atsika. Hoy ny soratra masina, oabolana toko 220, ny 520, tapany voalohany manao hoe, ny faniriny malaina hahafaty azy. Amen. Ivavaka isika. Misaotranao zay Tompo, noho ny fitiavanao anay ankizy sy tanora, omenao ny teninao izahay, ampianarinao izahay, mba tsy halaina fa azoto iasa raha makivaky ty taona vaovao ty. Ny herinao anie no anatanterahana izany. Misaotra Jesosy. Amen. Andeha ho tanterantsika riavana ny hira fanampiny larana fahaenina ny 2 ao aorianan'izay miroso avy hatrany amin'ny vavaka sy famakina ny tenin'Andriamanitra isika.
vavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo, sotranao izay ankehitriny raha tafavory etondray eto ambany ny fahasoavanao. Ankehitriny raha hiaino sy hamaky ny teninao masina izahay dia mangataka aminao a mba hanokafanao ny fonay sy ny sainay. Esory izay mety ho fanelingelenana ary omeo fanahy malemy sy vonona iaino anao izahay. Aoka ny teninao ho tena fahazavanao anay a ho fanitsiana ny lalanay ary hoery hoentinay manavao ny finoanay. Ny fanahinao masina ny hitarika ny vakiteny sy ny fiainona mba tsy ho teny ireny ny sofina fotsiny ihany izany fa tena ho teny velona miasa ao anatin'ny fiainanay. Mitondra-bavaka koa ny mpanomponao izay tory ny teniny sy ny afatrao avy amin'ny teninao. Dia amin'ny anaranao Kristy mavonjona ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Araka handre ny fivaky ny soratra masina isika riavana. Araka izay hitantsika ao am-bokin'ny Salamo. Salamo fa 110 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo farany. Salamo fa 110 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo farany. Vakina antegny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Aleloia, idiran'i Jehovah ny foko rehetra aho. Eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dininy izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny hanina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olony izy, efa nanorina ny fanekena, mandrakizay izy masina sy mahatahotra ny anarany. Ny fahatahorana an' Jehovah no fiandoham-pahendrena, fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Filazantsara nosoratan'i Jaona, toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Jaona, toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra. Azy ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy misy nahariana zao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy-piainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona, ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizana, fa ny maizana tsy nandray azy. Amen. Hofaranantsika ny vakiteny amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina. Efesianina, toko 7, andininy 20 aratsahatra ny 120. Efesianina, toko 7, andininy 20 atsahatra ny 120. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahitsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika, ho azy anieny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy, amin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Ray masino. Fifaliana ho antsika riavana ny andray ny ray aman-dreny filohan'ny FJKM hitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika, ka mialoha ny andraisantsika izany tenin'Andriamanitra avy amin'ny ray aman-dreny ombonany izany. Andeha isika rehetra iara-mitsangana tanteraka ny rehefa 720 sy 300 ny andiny voalohany, fahatelo ary ny fahaefatra.
dia mitompona amintsika ndray ny ravana ny fahasoavana sy ny fiadanana afa-mandrimandra razanaka ary fany masina amen. Miarabantsika rehetra riavana mahatratra ny taona vaovao 2024 taona izay anatenantsika ny fitantanan'Andriamanitra ho araka ny sitrapony ny fiainantsika, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainan'ny firenena ary ny fiainan'izao tontolo izao ihany koa. Ny Efesianina 4:7 ny 2:20 sy ny 2:20 ary no ten'Andriamanitra toriana amintsika amin'izao alahady ny taom-baovao izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa atao amintsika. Ho azy eny ny voninahitra amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Ity andala-tsorotra masina voalaza eto amin'ny Efesianina 4:7 ty riavana mampianatra antsika zavatra izay hafahantsika miatrika an'izany asan'ny fiangonana mamakivaky ny taona vaovao zany. Eo amin'ny 2:20 eo, ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa atao amintsika. Mahay manao mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Inona zany zavatra rehetra resahany zany? Le zavatra rehetra io riavana dia le atao hoe haitantana na ny fahaiza-mitantana. Manajo mainto ny anatra azy. Ahoana ny fomba ahafahantsika mandamina ny raharaha rehetrarehetra, dia misy ny paikady hoe izao ny tetika ho tratrarina, dia misy ny tetikady izao ny lalana atongavana makany, dia misy ny hoe reto ny fitaovana sy ny loharano-karena ahafahana ampiasaina atongavana ho amin'izany. Mila olona sika na ho an'izany, mila volontsika ho ampiasaina amin'izany, mila fitaovantsika hoetsehina amin'izany, sy ny sisa reny le atao hoe loharano-karena ao anatiny atao hoe haitantana. Fa manoloana ny rendretrehetra reny misy paikady, misy tetikady, misy ny loharano-karena, dia misy koa nefa ny sakana samihafa. Hoe inona ny sakana samihafa? Mety misy tahotra hoe ho tratra ve zany, ho vita ve zany. Misy rindrina matetika hoe io ndray dia tsy vitanao, io ndray dia tsy vitanao. Reny rehetrarehetra reny le atao hoe noho ny zavatra rehetra. Mahay manao mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Ilaitsika ny mandamina an'izany, ilaitsika ny manao an'izany haitantana izany. Misy fetrenena nefa reny, satria na isika misaina azy dia voafetra ihany. Na reo fitaovana ampiasaintsika ireo azy, na amin'ny isany na amin'ny hatsarany, dia misy fetrany ihany. Zay le hoe mahay manao mihoatra lavitra noho ny haitantana io Andriamanitra. Fa ny anankiray faharoa dia mahay manao mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika azy. Inona indray izay rehetra angatantsika izay? Any amin'ny resaka fiainam-bavaka zany, any amin'ny resaka tenin'Andriamanitra zany, any amin'ny resaka fampianarana sy ny toroteny zany, any amin'ny resaka hoe ndao anao asa fanompoana samihafa ao anatin'ny fiangonana zany. Mila mivavaka tsara sika, mila miaino tenin'Andriamanitra sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra sika, mila homanina tsara ny toroteny, mila alamina tsara ny asa fanompoana samihafa. Reny rehetrarehetra reny tena asantsika zany, mila ataontsika zany, fa tsy azo avela fotsiny ataoko totoa na avela vitavita ho azy. Fa reo anankiroa rehetrarehetra reo dia tena tafiditra ao anatin'le hoe na ny haitantana na re zatra rehetra angatantsika miainga mivavaka sa tenin'Andriamanitra, dia voafetra ihantsika ao anatin'izany. Ny vavaka ataontsika ary ane voalaza ny soratra masina hoe tsy haitsika akory. Na ny vavaka ataontsika dia haitsika fa mifanano mamonjy ny amin'izay vavaka tokony atao. Indraindray raha volazan'i Jakoba dia hoe diso vavaka sika satria diso fangataka. Ohatran'ilay ankizy nangataka io mome bisikileta raha eo izy nidady hoe iny bisikileta pneu 3. Zany nga zazakely mena pneu 3, pneu 2 pneu 3 ary anao menjero izy pneu 2 pneu 2. Diso zany le vavaka nangatahany, tokony manomboka amin'ny pneu 3 aloha. Dia rehefa zajatra izy dia zay vao mipita makany amin'ny pneu 2. Fa eo indrindra Andriamanitra no mampiditra an'le teniny amin'izay. Mahay manao mihoatra lavitra. Inona ary ny hevitro le mihoatra lavitra? Hatraiza mivitatsika ny amin'ny asa, inona hitantana. Hatraiza mivitatsika ny amin'ny vavaka manomboka eo indray, dia anjaran'Andriamanitra. Hatraiza mivitatsika. Efa niara-ny asa tamintsika Andriamanitra, nanao an'ireny vavaka sy ny ten'Andriamanitra ireny, nitarika atsika
ho amin'ny fitariana asan'andriamanitra amin'ireny atao hoe haitantana reny averina indray ilay tantana teo mila paikady ny zavatra rehetrarehetra inona no tratrarina mila tetikady ny zavatra rehetrarehetra ahoana no atongavana amin'izany lalan'izany manetsika ny loharanonka renitsika sy ny hoe inona ny sakana mety mipotra mandamy mandreny rehetrarehetra reny tsika riavana fefaniarana asa tamintsika andriamanitra tamin'ireny zao nefa nitsarovy raha miteny andriamanitra hoe mihoatra lavitra dia tsy hoe ao anatin'ny sentisentim-po fotsiny zany ka hoe io andriamanitra eo ane dia afaka manao an'izany izy mijanona ho sentim-po zany tsy mijanona amin'izay fotsiny io fa tena vitan'andriamanitra izay niteneny afaka manao mihoatra lavitra sy mihoatra lavitra mihitsy an'izany zavatra rehetrarehetra zany izy tsika ravana raha miasa voafetra amin'ny fotoana 24 heures ihany isan'andro sa misy manatombo kely tsy zany tsy afaka manao mihoatra nohozay ianao rehefa tapina ny alady vita amin'ny 4 ora alatsinaindray ny anaran'izay na anao anao na tsy anao miodina foana io voafetra amin'ny fotoantsika voafetra amin'ny kolotsaintsika riavana kolotsaina amin'ny faritra anankiray tsy mitovy amin'ny kolotsaina amin'ny faritra anankiray dia rehefa miampita faritra ray fotsiny aritsika dia voafetra n'izany kolotsaina tamin'ny razantsika tsy mitovy amin'ny kolotsaintsika afaka io zany ao koa voafetra ny sisytanitsika le fombafomba ato amin'ity sisytanina ity hafa ny ary amin'ny anankiray ary hafa tsy resahany etsony hoe voafetra amin'ny fitaovana sy ny zatra maro samihafa tsika voafetra ny rendredrerentsika anisany mametra ihany ko ny vavaka sy ny asantsika reny rehetrarehetra reny fa inona no anton'ilay mihoatra lavitra ny anton'ilay mihoatra lavitra dia voalaza amin'ny 12 eo araka ny hery zay miasa ato amintsika ny anton'izay mihoatra lavitra zay zany dia mihoatra lavitra dia tsy hoe afaka mihoatra kely fotsiny andriamanitra fa mihoatra lavitra mihitsy no zay ny heritreretinao dia ny herin'ny tompo ny herin'ny fanahy zay miasa ato amintsika ato ampiasain'io herin'ny fanahy io riavana reny zavatra nomanitsika fantatra ireny taroko le rangahy anankiray zay sahira misy teo pitorina teny nanovokovoka izy nandamina izy ary zao ny teneniny mbola tsy nisy toriteny ratsy homana taka nyity androany ety dia tao anatin'ny fahaterenany nanaovana an'izay toriteny zay rehefa vita nefa ny toriteny rehefa avy mivavaka mafy izy mba iasan'ny fanahy nisy raha matona anantona azy tao amin'ny trano fisainana dia niteny hoe tena natao anahy ny toriteny iny pastera iza zany mahay le pastera sa izy le asan'ny fanahy zay le asan'ny fanahy zay le asan'ny fanahy ary amin'ny teny grika izy io dia ataony hoe dinamisy io le herin'ny fanahy eo ary io dinamisy io a le ampiasaitsika amin'ny dinamita dinamita le anapoaka inontsika rehefa mampiasa dinamita anapoaka vato ary lay olona nahitany prix Nobel atao hoe Alfred Nobel dia nampiasa ny soratra masiny mihitsy ny tenenany an'le hoe ny dinamisy ny herin'ny fanahy dia ataony hoe dinamita ny anarany dia iny ampiasaina hanapoahana zavatra zay heverina fa tsisy afaka mandresy sy mafy be nefa rava ao anatin'izany zany fofeny fatokinany tompo zany riavana no mitondra atsika heritreritra mandrakarivo fa ny atreto amin'ny vitatsika fa miopapana ny asan'andriamanitra amin'ny alalan'izany fanahiny zany tsy andriamanitra ny lavitra any izy dia mitazatazany hoe manahoana rezary zareo any ananinany tsy zay io fa andriamanitra tena kaiky andriamanitra tena miasa ary andriamanitra mahafantatra ny atreto ny vitanao mihoatra lavitra noho izay ndray no ataon'andriamanitra ao anatin'izany le hitondrana tantara kely ray tsika riavana maty tampoka ty ray mpianakaviana ray manambady izy dia mananjanaka 5 sahirana tokoa le raha matovadiny teo anatrehany zany toejavatra zany mafy taminy ny tsy maintsy mamelona ny reto zanany 5 reto le ray mpianakaviana moa maty tampoka tsy siomanana akory dia nandritry ny taona maromaro dia ohatran'izao foana nataony tao atokantrano tao misy an'le poketra ny vadiny a rehefa maty le vadiny dia tadidiny tetony nametrahany le vadiny a le poketra teo amin'le armoara teo dia lajaniny teo foana le poketra isan-kerinandro a dia asiany vola ao anatin'ny poketra io asiany vola ao anatin'ny poketra io dia rehefa mangataka gote aminazy ireo zanan'ireo dia teneniny hoe ndana maka vola aiza ao amin'ny poketra ny dada ndana maka vola ao amin'ny poketra ny dada dia tsarony le zanany foana hoe ohatran'eo foana dada ty sy mamelona azy satria misy vola ao amin'ny poketra ny dada na dia tsy tamin'ny masontsony azy dada
ireny io zany a dia tsy miteny mihitsy hoe ndana maka vola tsy ampoketrako na hoe ity ny vola ividianana re gote fa hoana le teneniny ndana maka vola ao ampoketra ny dada dia rehefa avy maka vola ao ampoketra ny dada ny reto zazy reto dia miteny foana hoe misaotra dada io tantaran'izy mianakavy kely io dia mampianatra antsika hoe ny fitiavan'Andriamanitra na dia tsy hitantsika maso azy dia hain'Andriamanitra foana ny manome antsika izay teny ilaintsika mihoatra lavitra no izay mety eritreretintsika ao anatin'ireny rehetra rehetrarehetra ary mampaherintsika izany hoe ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra no izay rehetra angatantsika ary na heverintsika araka ny herin'ny fanahy izay miasa amintsika izany misaorantsika an'Andriamanitra mbola tsy misy ninina azo akory dia efa misaotra an'Andriamanitra dia efa toy ny ahazo ianao zay satria mahatoky fa io Andriamanitra io mahay manome anao izay tena ilainao indrindra inona moa le lazain'ny soratra masina fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo zany ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen. Vavaka isika riavana ry Andriamanitra raha izanaka fanamasino misaotranao zahay nohona ny hafatry ny teninao izay nomenao anay tamin'ny ity andro voalohany amin'ny taona 2024 ity. Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra tokoa ianao nefa miara-miasa aminay olombelona ary misaotranao zahay raha nantsoinao mpiara-miasa aminao ny fiangonanao fa tarianao kosa ahay ametraka paikady hoentina manatanteraka ny asanao izay anarahanao anay fiangonanao eto anivan'izao tontolo izao. Omenao anay izay fitaovana ihany koa entinay manatanteraka izany. Omenao ny olona hiasa kanefa amin'ireny rehetra ireny dia asehonao kosa fa voafetra ny herinay, voafetra ny fahatakarany sainay, ny hery na izay fitaovana heverinay ho tsara azy voafetra ihany ireny fa ianao Andriamanitra no mahay mihoatra ny zavatra rehetra eo amin'izay heverinay fa mahatapitra ny fahaizanay sy ny herinay dia anjaranao Andriamanitra ny mahatanteraka ny toy ny asa rehetra. Koa mangataka aminao zay Tompo, mifananao masina ampahery anay mba tsy ho kivy eo amin'izay heverinay ho sakana, fa mametraka kosa eo am-pelantananao ny asa rehetra apetraka ho tanterahan'ny fiangonanao, ka mba ho fiangonana masina solotenanao tokoa eto anivan'izao tontolo izao izahay amin'ny fitoriana ny filazantsaranao ho an'ny olombelona rehetra sy ny olona manontolo. Ka zao taona 2024 mbola omenao hiainanay izao dia hanaovanay asa tsara miara-dalana aminao ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Dia izany no vavakay apetrakay amin'ny anaranao Jesosy Kristy ary akambanay mivavakay amin'ilay nampianarina hoe vainay izay miatana mamatsinany any anaranao ho tonga ny hery fanjakanao atao any ny singatonao ity atantaka ny andanitra eo anay anio sy any masazo anay ary mamelana endrikay tahaka namelanay sy ny endrika taminay aza mitondranay ho amin'ny fakapanahy
manafana imratsy anao fanjakana sy kely ary voninahitra manakizay. Amen. Amarana ny fotoantsika riavana ny firana farampy ny larana fahafito no ataontsika ary angatahantsika ny ray aman-dreny foloan'ny FJKM hametraka ny tsodrano hiara-mitsangana isika riavana. Anareo avy amin'ny tombo mitahy anareo ne Jehova ka miaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehova ka amindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ne Jehova ka nomenareo fiadanana. Amen. Petraka manao vavaka mangina sika. Ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina. Amen.